ny finoana an Jesosy. Ny finoana an Jesosy zay ny loha hevitra anasako anao mba anaraka hatramin'ny farany. Ny mpiara-midinika namana miarabo antsika rehetra indray tafahoana somatsara amin'izao alakamisy faraky amin'ny 20 volana Mey izao. Mandeha ny fotoana miazakazaka ny fotoana fa inona kosa nefa fa hiazakazaka amin'izany koa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra satria azakazaka ity dia ara-panahy ity. Tonoana manakariva ho aminao sy ny ankonanao ny fiadanan'ny Tompo. Dia hiaraka hivavaka risika raha nomboka izao dinika ifanaovana izao. Tompo Andriamanitra io, misaotra anao indray izahay noho ny fitantananao anay ka mbola nomenao anay izao tombon'andro mpahavelomana izao. Mbola ahafahanay miaraka miaona aminao, miaraka midinika, miaraka amin'reto mpiaraka namana tapaka amin'ny toerana maro samihafa ireto. Misaotra satria Andriamanitra mahagaga sy be fitiavana ianao. Ankehitriny ary, raha andinika ny teninao izahay dia mangataka famelan-keloka, mangataka fanadiovana, ary eo ka ny fanena masina no ampitoerinao aty am-poninay ka hitaritarana anay azonay mahatakatra ny sitraponao. Tononinay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha lasy anabavy malala, ry mpiara-mianatra namana isany, ny andinina tao tadina no andeha hanomboantsika izao fiarana izao. Mino fa ao ambavanao izy. Ny Hebreo 1:10 ka ny andininy 1. Manao hoe, ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Ny finoana an Jesosy. Miara-malala isika fa efa miaina amin'ny andro farany isika ankehitriny. Ary apahany amin'ny afatry ny andro farany ankehitriny dia ny afatry ny anjely telo ao voalaza amin'ny bokin'ny Apokalipsy 5:10. Ary ao dia manorotsoritra ny amin'ny vahoakan'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny Apokalipsy 5:10 andininy 12. Ny afatry ny anjely telo any amin'ny afatry ny anjely 7 mametraka ny hoe ohatra ny manahoana marina izany vahoakan'Andriamanitra izany dia zao ny fanambarany Jaona. Apokalipsy 5:10 andininy 12 manao hoe, indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Inona moa zany hoe finoana an Jesosy zany? Raha mandinika ny fomba natakaran'ny fiangonana tany aloha isika ny amin'ny fanamarinana amin'ny finoana, indrindra nanodidina ny taona 700 tany, dia no amafisina fatra tao amin'ny fiangonana ny fahatakarana ny amin'ny finoana an Jesosy ny afatry ny anjely telo. Mandrapahatonga ny fotoana io anefa dia nanome lanja ny lalàna ny fiangonana ary ny lalao amafisina kokoa ny momba ny filazantsara. Dia zao no fomba filazan'ny mpanoratra anankiray kristianina Ellen White, hoy izy hoe, efa notoriana ny didin'Andriamanitra saingy ny finoana an Jesosy. Kristy kosa dia tsy mbola notoriany lalàna sy ny filazantsara izay tokony hiara-dalana. Averiko ny mandeha. Efa notoriana ny didin'Andriamanitra saingy ny finoana an Jesosy Kristy kosa tsy mbola notorian'ny fiangonana ho manan-danja mitovy amin'izany. Nefa ny lalàna sy ny filazantsara dia tokony hiara-dalana. Raha fiezina zany zay zavatra zay dia inona ny finoana an Jesosy? Ny finoana an Jesosy dia ny filazantsara. Mazava zany ny fanambarany fa Jesosy mihitsy ny filazantsara. Na dia mitanisa ireo lehilahy sy vehivavy manantoem-panaraka an'Andriamanitra sy manam-pinoana aza ny Hebreo 1:10. Amin'ny Hebreo 1:10 dia ahitantsika ireo olo finoana. Dia zao
tsy mahatoraka ny finoany Jesosy ny finoana izy ireo. Tsy mitovy zany hoe finoana an Jesosy sy ny finoany Jesosy. Ny finoana an Jesosy dia zao hoe isika mino sy matoky an Jesosy fa izy no filazantsara, izy no tombo sy mpamonjy atsika. Fa ny finoany Jesosy kosa dia hoe ny finoana izay narahan Jesosy. Manahoana ny finoany Jesosy ny rainy, manahoana ny finoany Jesosy ny tenany rainy, manahoana ny finoany Jesosy ny lalàny rainy. Izay ny finoany Jesosy, ary le finoany Jesosy mila arahako, mila arahinao zany. Le mpiara-midinika namana, ao amin'ny filazantsara Matio 4:20 dia mijery andeha hijeriny amin'ny finoany Jesosy. Manahoana ny finoany Jesosy ao amin'izany filazantsara Matio 4:20 izany, tao amin'ilay vanim-potoana izay natao hoe nandalovan'i Jesosy zavatra sarotra atao miankina manaina mihitsy no nandalovan'i Jesosy tamin'ny fotoana io. Dia zao no voalaza amin'ny Matio 4:20 ka ny 9:17 sy ny manaraka dia zao no voalazany. Fa ikitsika ala izy. Ary Jesosy mba mpianatra dia tonga tao amin'ny saha anankiray atao hoe Getsemane. Ary hoy izy tamin'ny mpianany, mipetraha eto aloha ianareo raha mbola mankero hivavaka aho. Ary nitondra Petera mba amin'izy roa lahy zanaky Zebedeo izy, dia nalahelo am-po sy ory indrindra, dia hoy izy taminy, fadiranovanà loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty. Mitoera eto ka miaraha miatory amiko io. Ary no nandroso kelikely izy, dia niekohoka ka nivavaka hoe, raiko, raha azo atao dia aoka esorina amiko io ity kapoaka ity. Nefa aoka tsy ny sitrapokany no atao fa ny ianao. Ary nankeo amin'ny mpianatra izy ka nahita azy matory, dia hoy izy tamin'ny Petera, hay, tsy mazaka ny miaritory amiko na dia ora iray aza ianareo. Miareta tory sy mivavay ianareo mba tsy hidiranao fakapanahy. Mety any ny fanahy fa ny nofony tsy manan-kery. Dia nandefa androny izy ka nivavaka hoe, raiko, raha azo atao, raha tsy azo esorina ity fa tsy maintsy hosotroko, dia aoka ny sitraponao no atao. Manahoana ny momba ny finoany Jesosy eto izay tokony hianarantsika. Ny finoany Jesosy eto, finoana tsy miembotra na dia eo aza ny zavatra mafy indrindra izay tsy maintsy hatrehina. Finoana tsy matahotra, finoana miaritra ny zavatra mafy indrindra. Ary zay finoany Jesosy zay mila ananantsika izay. Raha manana finoany Jesosy isika, zany hoe hiainana, dia anana fanandramana velona sy mavitrika isan'andro miaraka amin'i Jesosy. Tinambara zany dia izao, ny finoany Jesosy no tokony ivo ny fiainantsika isan'andro. Ary ny finoany Jesosy no mitarika antsika anana finoana any Jesosy. Aveko indray mandeha, ny finoany Jesosy no mitarika antsika anana finoana any Jesosy. Ny fananana finoany Jesosy mantsy no ampianarina antsika izay tokony mito amin'ny fiainantsika. Ny fananana finoany Jesosy mantsy dia midika ho fananana azy mitoetra ao anatintsika. Noho izany dia tokony ao am-potsika isan'andro ny finoana, satria Jesosy mihitsy no fototra iorenany ny finoantsika. Indraindray dia somary malemy sy marefo ny finoantsika. Saingy izao, Jesosy ilay mendrika. Aoka isika hijery azy, mijery a Jesosy tompony finoantsika. Ary mpiara-midinika namana, ilay vahoakan'Andriamanitra miaina amin'ny andro farany dia manao hoe izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy, ilay filazantsara. Ny faniriko dia izao, ho hita iny aminao ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra amin'ny fitandremana ny didiny sy ny finoana an Jesosy, ka ho hita taratra eny aminao ny finoany eo amin'ny fiainana andavanandro. Tompony, fombanao indray androany, andeha ary hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray be fitiavanao, misaotranao izahay fa nomenao teny, nomenao taridalana vaovao ka mba hahafahany miaina ny finoana izay niainanao tetỳ amin'ity izao tontolo izao misy anay teny. Ampio izahay mba hana finoana anao sy hitandrina ny didinao. Dia mitahy anay amin'izao tontolo andro izao, mitahy ihany koa reto mpiara-mianatra maro dia maro reto. Aoka ho ampy anay ny fahasoavanao.
tononinay sy angatanay ny vavaka amin'ny anara Jesosy. Amen.